Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasina mpamalala no eo amintsika amin'izao fotoanano izao a. Dia faalibe indray tena komeno aminao eto androany manatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana zay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao a, ny Aki radio a, ny mpikamy anatin'ny vavaka fiambenana, ny groupe zay maharesy a, miarabantsika rehetrarehetra tahin'ny tompo a, ary dia tonona amintsika rehetra ny fiadanan'ny Kristy hanapaka anatin'ny fotsika rehetrarehetra anatin'ny tokantrano rehetra izay mandray an'izao fandarana izao. Misaotra anao tonga somatsara eto indray miaraka aminay a, ary matoky a fa tsy ho anenenanao a ny fotoana laninao teto a, hitondra hero anao indray ania ny tenin'Andriamanitra ampahiry anao a, anasitrana anao a, anapaketaetanao a, amoky anao a, ary havana malala. Tahin'ny tompontsika menakavy ary dia samy mahazo hery a, maritatra amin'ny farany. Adin'indray sasany moa ny raha antsika eto a, dia inona fa adin'indray sasany afahantsika mandray a hery a avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Raha androany no vao tonga eto dia tetenanao hoe tonga soa ianao ary mirabanao manokana ary dia teneniko mihitsy hoe tsy kisendrasendra koa no nahatongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia tongava maritatra amin'ny farany a. Eny hoe mibitsiky ny fanahy masina fa mety ho voateny eto ny lalana lakile an'izay zavatra tadiavinao tsy mety mivahatra amin'izay iny a, dia tahiny Jesosy. Antsika zay rehetra rehefa pakety kosa dia tahiny Jesosy tsika rehetra miraba raha manokana ranabavy Lovely dia fananaovana tsodrano a talohan'ny fandarana dia tsy fantatra moa izy aniditra voalohany fa dia ity aloha ny anjara tsodrano ranabavy Lovely androany. Hoy tenin'Andriamanitra hoe ao amin'ny Isaia 30:7-10 fa ianao ary firenena mitoetra ao ziona Jerosalema dia tsy hitomany intsony, halleloia, fa hamindra fo aminao tokoa izy raha reny ny fitandrenanao, eny raha voareny zany dia hamaly anao izy, halleloia. Ary omen'ny tompo mofo zay ka atsantsika eo, ia ny firenena mitoetra ao ziona Jerosalema dia tsy hitomany intsony fa hamindra fo aminao tokoa izy raha reny ny fitandrenanao, eny raha voareny zany dia hamaly anao izy. Ho any ranabavy Lovely zay tsodrano zay a, tadidiko mihitsy fa tamin'ny herintaona ohatr'izao anao tanatina ranomaso ranabavy Lovely, tadiditsika rehetrarehetra zany. Herintaona ohatr'izao anao tena tanatina alahelo sy ranomaso a, fa zay ny tsodrano azonao androany, tsy hitomany intsony ianao e, halleloia, ary tsy miantso koa ianao dia hamonjy anao Andriamanitra. Tahin'ny tompo Lovely tojo, Lovely Mami, dia tahiny Jesosy a Isoameva, Kodaniela, Kodareoni, Angelina Diamant, Marie-Jo, Selina Rosemina, Erika Raka, Itody Raoniso, dia Lantonirina, Mampionina, dia Lina, artisanay de Madagasikara, fa ira Zafondramanana, izy koa i Kadaka Malala, halleloia, Marie-Jo, Razana So Sylvie, Yama, Azaska Patitsy, Fontaine Lalanirina, Razana Monika, Yama, Berta, Nena Mainso, Azaska Patitsy, Eliana, Niarniena, Asona Tenena Angela, tahiny Jesosy Androandry, Geneviève André Mananjara, Rahalahy Asina Apôstôly, Tongasoa, Eliza Tsiala, tahiny Jesosy Tina Rakotoary Zaka, Sandola, tahiny Jesosy Ida Rosemina, tsisy isorina Lovely, tadidinay mihitsy ka tamin'ny herintaona ohatroantsika, tamin'ny herintaona ohatrohatro zao mantsika raha tadidinareo a, misy souvenir be daholo a. Tamin'ny herintaona ohatroizao tsika avy any nanao feona tany Amboise, dia tamin'izany no nidonam-paoriny ranabavitsika Lovely, nikasany andeha moa izy tamin'izay tsy afaka, efa nisy zavatra tsy maintsy natrehany tamin'izay. Dia roa taona ohatr'izao indray tsika raha tadidinareo a, dia ny vonimbonina niatrika ny raha tsy efa niatrika aza tsy tadidiko, ny seminaire nafinaritra be hoe Gilgal.
zaho mangataka amin'Andriamanitra hoe Jesosy mba meo sarasara mireny indray zay dia angatantsika amin'Andriamanitra mba azo ohatreny indray tsika azo tolotsaina avy amin'ny fanamasina indray raha mba misy anankiray ohatreny amin'ity taona ity alohan'ny farany taona dia mety hahafinaritra. Alleloia. Raha ohatra indray hitentsika hoe ny efa taona ohatra izao indray dia vao nanombonomboka kely natao live ohatr'izao ny fandarina vavaka fiambenana fa taloha izy mbola tsy live ohatr' amin'izao fa tany anaty messenger tany anaty telefônina tantsika nanao an'izao fotoam-bavaka izao. Maro ny souvenir misy souvenir mahafinaritra maro ny telo taona ny tsy tadidiko telo taona ohatrohatr'izao tsy tadidiko tsy dia nisy zavatra ny tadidina angamba fa ny tena tadidy dia ny tamin'ny heritaona ny tamin'ny roa taona dia ny tamin'ny efa taona nahafinaritra daholo zay. Zamina camarade ny Jesosy Angelina Diamant efa narabaiko teo Erika Firenena Rakoto Tonga Soa i Kodaniela i Tody Rahono Soa dia tahiny Jesosy tena nisy valim-bavaka be nahafinaritra be tao ambadiky reny Gilgala reny raha Tojo tena angataka amin'Andriamanitra tsika mba hita indray tsika hoe dia amin'izao indray tsika miditra anatin'ny page vaovao tia indray zany zao no tserovantsika manomboka amin'ny heritaona hoe heritaona ohatr'izao tsika niditra tamin'ny page vaovao. Anareo izay mbola tsy nisabone tao anatin'ny page vaovao dia ampatsirinana hoe tia-panombohana hoe andramoka izao Aki radio indray zao ankoatra ny tia andramoka izao page ity page tsika ity rehefa orindrina kely ao dia anomboka hipetraka kely fa manomboka amin'ny herinandro ambony isika ny live tsika dia ho ataotsika amin'ilay page andramoka izao Aki radio. Ka ho anareo izay mbola tsy nisabone tamin'izany page izany dia midira efa misy 10,000 zao tsika ao isorina an'Andriamanitra 10,000 latsaka kely zao tsika no efa abone ao ary hitatsika angamba rahatsika izay nandinika fa hafa mihitsy ny page io misy zavatra nizaraina zao androany efa 1600 mahery sady ny olona nijery vavaka ray minitra zay nataony mampionina toriteny misy zavatra efa zaraina ronono mpanahy be zarentsika ao zao dia manasantsika rehetra zay mbola tsy niditra tao anatin'izany mba manangatahako mba hisy amin'olatra eto hoe andramo ka izao Aki radio ny anaran'ilay page tsika mba soraty mba ho hitan'ny olona ny anaran'ny page vaovao tsika dia mangataka ny invité atsika rehetra midira anatin'izany page vaovao zany dia manaova j'aime dia misaboneva fa hivadika ao tsika manomboka amin'ny herinandro ambony amin'ny herin'ny androany manomboka ao amin'izay no ataotsika ny live isaky ny manao live amin'izay tsika dia ao amin'izay fa tsy anatin'ity page ity tsika itsony. Tsara marena amintsika mantsy milohan'ny vavahantsika ho an'ny fanombohana misaotra ny mampionina sy marizao nandoratra io ny anaran'ny page tsika vaovao. Ny tsara fantatritsika mantsy dia zao avana malala mbola mety tsy fantatrareo angambany fa ny compte-nay mivady ny compte-nay rehetrarehetra miainga avy ato amin'ny tokantranonay mampiasa ny compte Google ato aminay iny dia izay zavatra rehetra zaraina miainga avy ato dia tratra ny sakatsakana foana tratra ny blocage foana dia tsy mety miparitaka mihitsy koa fotrany hoe voafehy kely izay ilay zavatra zaraina nefa dia manao partage maro dia maro sika dia izay no natonga antsika hoe tsy maintsy niditra tamin'iny page vaovao izay efa be dia be abonné dia nitanjona amin'izany dia nipartage ao fiandarana kelitsika zao mba hisy olo-kafa andreandray izy. Tahiny Jesosy izy koa mbola tsy voalaza sady filazan-draharaha ihany zany mampionina marizao ny aina mainsoa misaotra rana vavy mihaja Jesosy mpandresa misaotra anareo dia Angelina mizara ny page dia tahiny tompy daoly isika menakafy andao alohatsika milohan'ny zavatra rehetra aloha tsy mety mipartage indray eny ka misy mandalo an'izay tsika rehetrarehetra na zay koa misy fotoana tsy mahazo tsy afaka mipartage ary bloqué mihitsy ary ny compte tamin'ny sabata ny raha antsika nahita iny. Vavaka antsika aloha metraka ny fotoana impiran-tanin'Andriamanitra ndao ampandrosotsika aloha ny anabavintsika Suzel navany Suisse izy no hitondrantsika anatin'ny vavaka fanombohana androany dia avy eo hitohan'ny fandarantsika.
tahiny Jesosy ary raha mpampisozelina anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompontsika rehetra. Mbola arivavaka ary tsika misaotra anao izay ry Andriamanitra ray ny tsara indrindro. Mankasitraka anao izay Jehovandriamanitra mony amin'izao fotoana izao mbola ahafahanay tafavory eto indray amin'izao alina izao Jesosy aho. Misaotra betsaka izahay satria mbola nitahinao izay, nitahinao ny tontolo andronay Jesosy malalo. Mbola narovanao izay tsirairay avy, mbola nomenao hery sy tanjaka fahasalamana Jesosy aho. Mbola tratra izao alina izao indray, mbola tonga eto indray izay amin'izao ora sy fotoana izao hideranao hanome voninahitra anao Jesosy malalo. Dia misaotra Jesosy, misaotra fanahy masina ny amin'ny tolotsaina izay nomenao anay nandritra ny tontolo andro iny. Misaotra betsaka Jesosy aho. Tompo malalo, androany izay Jesosy dia tena hoe miantso anao izay satria mangataka anao izay mba hanatrika izao fotoana izao indray androany Jesosy malalo. Eto amin'izao fotoana izao no ampatsiarovanay ny anaranao, ny antsonay anao Jesosy aho. Dia mangataka anao izahay mba hanatrika feno izao fotoana izao Jesosy malalo. Aoka ny Jesosy mba tena hoe ho feno fanainao masina ny fotoana rehetra izay ataonay eto Jesosy malalo. Ireo mpanomponao Jesosy aho izay tondra ny hafatra ao, dia anao mihitsy anie Jesosy ny tena hoe ametraka ny teny rehetra eo am-bavan'izy ireo tsirairay avy Jesosy aho. Aoka ny Jesosy mba tena teny avy aminao no hivoaka ny vavan'izy ireo, na dia litera ray aza tsisy latsaka Jesosy malalo, fa tena hoe avy aminao tokoa Jesosy aho. Ary aoka ny Jesosy malalo izay rehetrarehetra izay mihaino izany teninao izany, izay handray an'izany, mba tena hoe handray an'izany amin'ny fonay tokoa Jesosy malalo, mba tena hoe hamoza atoena ny anatinay tsirairay avy ny afatra izay ho raisinay eto androany Jesosy malalo amin'ny alalan'ireo amin'ireto mpanomponao ireto Jesosy aho. Dia manatrefy feno izao fotoana izao anao, ny mpanomponao izay tondra ny vavaka famaranana koa Jesosy, dia tena hoe apetraka sady eo am-pelantananao. Ianao ny Jesosy no hanafiry azy, dia ianao ny Jesosy no tena hoe ametraka koa ny teny rehetra eo am-bavany Jesosy aho. Ary ny vavaka rehetra izay sandratra eto Jesosy dia mba raiso ho voninahitry ny anaranao ireto ihany. Dia misaotra Jesosy malalo, ny connexionnay koa Jesosy dia tena hoe rakofanay amin'ny rano ao, mba tena hoe handeha tsara izany ny fitaovana rehetra izay ampiasana eto, na ny telefona na ny ordinateur na izay rehetra mihaino an-tokantrano any koa Jesosy, ny fitaovana telefona izay rehetra ampiasaina ihany, ny fitaovana izay ampiasana ihany, dia tena hoe rakofanay amin'ny rano masina Jesosy aho, mba tena handeha tsara, tsisy olana ny connexion ny androany Jesosy malalo. Ary izay rehetrarehetra mba hanana fifantohana Jesosy aho, mba tena hifantoka izahay hihaino ny hafatra avy aminao indray. Dia misaotra Jesosy malalo, misaotra fanahy masino ny tery, ny laza, ny voninahitra dia tolotra eo anao rery ihany mandrakizay. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra andranam-bavitsika Suzelle tao anatin'izay vavaka matsiro izay noentiny izay. Andriamanitra ny manakireo pasoavana ny amaly fity anao dia mitombo fahasoavana, dia mitombo ositra, dia mifanatera amin'ny ankonanao. Mampamangy eo amin'ny Gabriel kely ao tahiny Jesosy ndry hoe Gabriel kely miraratra ny soa rehetrarehetra ho anareo. Tahiny tompo ary isika rehetra misy mbola tsy narabaiko teo dia mamia rehefa narabaiko nambinitso makarinina Yama renareo mbola tsy voarabako teo Selina Rosemina, Ida Rosemina efa narabaiko teo daholo Rodine Maria tahiny Jesosy isika menakavy ndao ary anao hira anankiray tsika raha Jonathan tahiny Jesosy ndao ary tsika rabavakazaka efa narabaiko teo ndao ary tsika anao hira anankiray dao ary nazery zay dia hitra toriteny eto mampionona toriteny izay nataony tao anaty vavaka maraina tamin'ny volana Jolay tany angamba izy ity no averintsika ho velabelarin eto indray hoe noho ny efampahaizana eto amin'ity androany ity. Mino finaritra daholo ary tsika rehetra tahiny tompo isika mianankavy ambany fahasoavanao.
nefa nanankinanao azy Alleloia. Iranay tamin'ny batisanay iny a tena tsy adiloko mandrakizay a. Iranay tamin'izay natao batisa tamin'ny taona 24 a. Firy taona moa zany raha tamin'ny 24 ka hatramin'izao a. Efatra ambin'ny folo taona lasa. Efatra ambin'ny folo taona lasa natao batisa tanaty ririnina be mihitsy. Nanao an'izany izy zany a, nahafinaritra. Tahiny tompontsika mianakavy. Raha izy mbola tsy voaravako a dia arabaiko. Nefa no rehefa voaravako daholo a, nareo zanazana zo Sylvie. Nareo rehetra efa voaravako daholo.
tahiny Jesosy arytsika rehetrarehetra hitra amin'ny tenin'Andriamanitra arytsika mampiona hitondrantsika anaty tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity dia angambany tsy asiantsika sarantsova sara mampiona hoe dia tsy tadidinareo. Alleluia. Loha sika to dia amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany menofinaritsika menakavy tahiny Jesosy daholo. Aorian'ny toriteniny moa dia veronetany mamelabelatra ny toriteny sotra ny tody sy maminana ao ny calcul kely tahiny tompoaritsika rehetra menofinaritra mampionana anao ny fitenenana. Ten'Andriamanitra efa-pahelezantsika amin'ity androany ity. Ten'Andriamanitra tsotsotra izay ahafahantsika indray mandeha mamakivaky ny tontolo andro. Alleluia. Ary ananao antoka foana hoe mombanao Andriamanitra. Dia salamo fa 17 vakitsika. Aitsika tsy enjera ty salamo ty fa io nangalantsika fampahelezana indray andro. Salamo fa 17 na tsy mamaky aho hoe dia fahinanao tsy enjera io fa za maky ihany. Amin'ny voalohany hatramin'ny fa 9 no vakitsika amin'ny lalàna Jesosy. Iny ten'Andriamanitra hoe ny solamandry dia ny mpiandry tsara. Alleluia. Jehova ny mpiandry tsy hanan-java-mahory mampandry amin'ny ay maitso izy, mitondra eo amorona ny fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahiko izy. Mitarika eo amin'ny lalan'ny fahamarinana no ny anarany izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasary toy ny fahafatesana aza dia tsy atahotra io zany fa ianao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny tenao leo no mahafatahotra mamelatra latabatra eo anoloko eo maso ny fahavariko ianao. Manosika dililo ny lohako ianao. Ny kapoakako feno dia feno eny tokoa fa soavana sy famondram-po no anarakay amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava aho. Amen. Davida nanoatra ny salamo io ary tahakatahaka ny hoe fehiny fiainan'i Davida no fitinina tao anatin'ny salamo 17 no soratan'i Davida io. Anisan'ny salamo tian'ilay vadiko be mihitsy moa izy io dia atolotro azy ihany koa androany anatin'izany toriteny izany. Rehefa nanoatra an'io Davida dia nasiany titra kely, dia zao hoe titra kely ilay solamandry vakitsika hoe ny mpiandry tsara. Alleluia. Ny mpiandry tsara. Dia izy ny mpiandry tsara izy Jehova no mpiandry ahy. Andriamanitra no mpiandry tsara Jesosy dia teny fa zany no mpiandry tsara moa izy Jesosy. Dia rehefa nahatsapa Davida fa mpiandry tsara Andriamanitra dia ireo ny zavatra azony sotomina no fitininy teo amin'ny fiainany. Ireo zavatra nisoratandreo. Dia hojerentsika avy hatrany ny andinin'ny 9 no tena hojerentsika androany. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe mamelombelona ny fanahiko izy. Dia ny tapany faharoa mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Alleluia. Mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany. Io teny io dia mora ampitenenana ohatr'izany io. Fa io teny io ravana malala tena namaritra ny fiainan'i Davida. Notarihan'Andriamanitra tamin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany Davida. Alleluia. Ary raha tsy nisy an'io teny io dia tsy tafajoro Davida. Tsy tafajoro. Raha niandry an'i Davida Andriamanitra dia tsy hanan-java-mahory izy. Nampandry azy tamin'ny ay maitso izy. Izany hoe tena nisy zavatra mihitsy ataon'ny Andriamanitra nampiadana an'i Davida. Mandry eo ambony ay maitso izany olona tsy manana ia. Olona nisy fotoana Davida izany tena hoe milamina amin'ny fiainany. Ny olona mandry eo ambony ay maitso izany olona tsy mitotototo amin'ny fiainana, tsy mirotoroto mandeha miasa sy mihoatra izany fa mandry eo ambony ay maitso. Ohatratsika ilay mandeha mitsangatsangana eny manao piknika dia mitsotsotra eo ambony ay maitso. Olona sans souci izany. Dia nataon'Andriamanitra tamin'i Davida izany. Mitondra eo amoron-drano fialan-tsasatra izy. Hoentin'Andriamanitra Davida makaina. Tena hoe misy rano eo mikoriana.
dia ialana sasatra mihitsy ohatran'ny olona hitatsika io. Akeo amorony io dia tena atakiny ahoany zany olona makeny amoron-drano zany. Iala sasatra mihitsy anao matoa makeny. Fa tsisy olona hoe makeny amoron-drano dia nefa ny zavatra fa tena hoe hoeny ianao iala sasatra. Anariny ny faharerahanao ianao dia eny ianao maka rivotra ianao dia mitsotsoka rivotra eny. Mamelombelona ny fanahy nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida daholo zany, mamelombelona. Misy zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida tena hoe velombelona. Tena hoe misy fitalian'Andriamanitra midina dia velombelona ny fanahin'i Davida. Mahafinaritra tena hoe misy fiderana ao, misy zavatra mivoaka ao, misy zavatra ka anatin'ny fony any tena velona amin'ity fanena mihitsy. Aleloia! Ny fanahin'i Davida. Fa indrindrindrindra lafany mitondray mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Io tena io tsy maintsy nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida io. Mba nahafahan'i Davida tafajoro, nahafahan'i Davida teo anatrehan'Andriamanitra foana ny androm-piainany. Satria Andriamanitra mitarika azy tamin'ny lalan'ny fahamarinana ny anarany, ary Davida koa nanaiky no tarihan'Andriamanitra tamin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anaran'Andriamanitra. Aleloia! Be dia be ny zavatra niainan'i Davida lafany. Manam-porofana io teny io. Araka ny tekonao teo hoe io frazy anankiray fa ny zavatra niainana tao anatiny io tsy ray. Fa tena tantara maro. Tranga ny zavatra maro. No tranga tamin'i Davida ka nahafahany Davida nisitona leso taminao hoe nitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Aleloia! Ry havana malala, ny fitarihan'Andriamanitra ny Davida tamin'ny fahamarinana noho ny anarany no nahatonga ny Davida tsy namono amin'ny Saoly, na dia teo ampelantanan'i Davida aza mihaino Saoly. Satria nahoana? No tarihan'Andriamanitra izy tamin'ny lalan'ny fahamarinana. Hoy Davida manao hoe sanatria amiko ny anendrin-drolombosy Jehova. Ka na dia eto ampelantanako aza mihaino izy Davida, ho ataoko fantany fotsiny. Fa hitako izy ary azoko ny vonoana dia nanetezany ny akanjon'ny Saoly. Fa tsy namono Davida satria no tarihan'Andriamanitra tamin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany. Aleloia! Ary Davida nanaiky. Na dia mafy taminy azy. Ry havana, misy olona olona anenjika azy amono azy. Ozy tsika rehefa misy ino ady ohatra ny fitsarana, ohatra hoe misy olona mamono olona dia misy atao hoe légitime défense. Dia raha ohatra ka légitime défense no nahafaty an'ilay olona tsy mampigatra. Fa omena daholo fotsiny amin'ny preuve rehetrarehetra hoe tena resaka ilay olona mihitsy saika namono anao dia ianao no tafamono an'ilay olona tapaka. Dia tsy meloko izany eo anatreha lalàna, tsy migadra ilay olona. Fa Davida teto raha namono amin'ny Saoly ka mason'olombelona nahita ilay havana malala, tsy meloka Davida. Satria olona andihy fofony ainao anie io. Afaka teny fotsiny Davida teo amin'ny olona ary ny miaraminan Davida dia tena niteny hoe vonoy, andao vonoina amin'izay. Fotsy Davida hoe sanatria, tsy anendrin-drolombosy Jehova. Satria nahoana? Andriamanitra mitarika azy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany. Aleloia! Tsy olombelona, tsy ny miaramila, fa Andriamanitra. Dia tsy nety Davida. Davida ry havana malala, na aina andiny tena Davida, na dia efa mpanjaka azy. Davida tsy mananara loatra mihitsy hoe olona tena tadiavin'Andriamanitra tany amin'ny tena lavitra, tena hoe natongavany Samuela tany alavitra mihitsy, tena nosorana manokana dia nanara loatra amin'izay Davida rehefa avy eo hoe ska angahy ianao Andriamanitra mahita ohatrany. Ianao izao ke nefa miteny fa olona araka ny fonao hoe tsy mahita ohatranahy zany ianao. Dia inona no ambadik'izay? Be dia be ny olona rehefa manomboka ampiasain'Andriamanitra ny olona ohatra na ohatr'izany. Dia manomboka hosoran'Andriamanitra ny olona dia manomboka mitady anara loatra. Dia inona no ambadik'ilay izy? Lasa tsy mahay mandidy tena intsony ny olona. Lasa ohatra ny eritreritra manao hoe tsy mahita ohatranahy zany ianao Andriamanitra. Efa nitady ianao fa tsy misy. Raha teo amin'ny Israely
Saoly hitanao nandeha saratenananao avy eo fa hitanao tsy ahita oatra anatsony ianao fanodromy fa Davida ny avana tsy nanala loatra ny toerana nametrahan'Andriamanitra azy izy fa ina zavatra nataony rehefa nanota Davida naka ny batsety tao aorianan'izay nanarina tany dia ny fony izy nandiny tena dia ny bebaka Davida olona araka ny fon'Andriamanitra fa mbola mahavita mandiny tena ny teny bebaka ary zao Andriamanitra mitarika azy amin'ny alalan'ny fahamarinana ho ny anarany dia inona ny zavatra nataon'Andriamanitra maty ilay zaza olona araka ny fon'Andriamanitra fatarihan'Andriamanitra amin'ny fahamarinana hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe fahafatesana ny tambony ota fahamarinana izany ary tsy azo itovirana izany ka niza na olona araka ny fony na olona tsy araka ny fony na mpanjaka niza ka manota dia marina ten'Andriamanitra fahafatesana ny tambony ota tsy azo itovirana ary tsy azo ovana fa Davida iavana nanaiky halleloia nanaiky hoy Davida ny amin'ny Salamo 119 ao ambadika ao Salamo 119 andiny faefatra evaka itsika ny nanan Jesosy hoe taminao dia taminao ihany nanotako ary izay ratsy teo imasonao no efa nataoko mba ho marina ianao raha mitsara raha miteny ary tsy hanatsiny ianao raha mitsara halleloia Davida iavana nanaiky no tsara in'Andriamanitra tamin'ny zavatra nataony nisy fitsarana midina tamin'ny Davida dia maty ny zanany fa inona nataony Davida marina ianao raha miteny tsy manatsiny ianao raha mitsara fa tsy hoe Andriamanitra fangamoa tsy izany olona araka amin'ny fonao za hoe Andriamanitra mba hitanao kosa fa mba batseva ve mba nangatahako dia tsy omenao anahy inona koa zao maninona koa zao zany da mba volona ray nge mba nivoloko Andriamanitra ory any iny mba nivoloko hoe za asanao mamono Filistina firy mamono Amalekita firy fa ory any any mba nivoloko satria mba tiako ho azo batseva fa tsiry afana nanaiky Davida marina ianao amin'ny teny ary tsy manana tsiny mihitsy ianao Andriamanitra raha tsara ianao amin'ny ataoko ary halleloia izany ny olona atao hoe manaiky tarihan'Andriamanitra amin'ny lalany fahamarinana tsy mora naindray ny zavatra iainana ndraindray zavatra eo anoloanao mafy aminao mila tsy ho zakanao ary misy fotoana ianao manontany tena hoe Andriamanitra ahoana ty tsotra fotsiny ny varitena ny hoe tanako mitantana anao amin'ny lalany fahamarinana noho ny anarako io halleloia satria tsy mpiala eo anatrehako ianao nisy fotoana Davida ngerafana tena tian'Andriamanitra ary Davida koa tena tian'Andriamanitra izy nisy fotoana Davida nanisa olona nanisa vahoaka any Samuela faharoa Samuela faharoa toko efatra amby roapolo Samuela faharoa toko efatra amby roapolo andiny fa eo manko izy nanisa vahoaka Grazie a tutti allora fa fino a che si fa. Voi sulla mangia Samuel fa tutto fatto un po' ma noi mi nan sana nulla se ne ha tambe nan zuasi tansa. Tutta vita di nani samyami nani safaonga. E fa tonga teo fanjakana izy a. E fa naheny izy a. E fa natanjaka ny fanjakana dia nani safaonga Davida. Le nanisa vahoaka ohatry mahavalina foana ma hoe fa maninona ny nanisa vahoaka koa hoe dia maninona ny voasazy fa maninona ny inona koa ny eloka amin'izany ary izay fitaka be foana eo amin'ny hoe misy fotoana indray zavatra heverin'ny olona fa tsy eloka fa eo anatrehan'Andriamanitra ilay izy eloka Andriamanitra dia mandinika ny fo mahafantatra ny fo fantany any anatin'ny fonao raha misy zavatra ataonao anankiray dia fantany ao anatinao amin'iny zavatra iny ary izany no mahatonga antsika
miteny foana rehefa amin'ny resaka fijerejejona io zany tsisy namarinana tena zany io hoe fa teo zao tenanay izao ny ala fa misy zavatra foana ao ambadika io eny ivelany ianao afaka mitoroteny afaka manao zavatra be lehibe momba an'Andriamanitra fa ny ao anatinao misy zavatra ao ary le ao anaty iny le hitan'Andriamanitra iny ny olona teto raha manisa vahoaka David tsisy eritreritra mihitsy fahotana inona mahafahotana manisa vahoaka nefa nga misy lalàna an'izany tsy azo atao manisa vahoaka fa Andriamanitra nahita fa tao anatin'ny fony David atao misy zavatra atao izay tsy tany olona tety ivelany tsy tany miaramila tsy tany Joaba tsy tany Rabisay tsy tany olona fa hitan'Andriamanitra tao anatin'ny fony tao nisy saika irehare nisy saika hitoky tamin'ny miaramila sy ny soavaly sy ny kalesy fa izy tsy niteny an'izany tamin'ny olona hoe nao rehetra isaina miaramila fa za hitoky amin'ireo fa Andriamanitra nafantatra fa mitady irehare David teo eo tonga dia nahitsin'Andriamanitra ary Andriamanitra tsy ela satria manino Andriamanitra mitarika an'i David amin'ny lalany fahamarinana noho ny anarany haleloja tsy fon'Andriamanitra hivotsitra ny tanan'Andriamanitra mitantana an'i David ary hafana ary misy tsy mety ataony dia misintona zao foana zavatra teneko ny atao hoe mifampitantana ho any an-danitra hoa dia tsy tenenao trano fotsiny dao hifampitantana fa ny tanana anankiroa iny mifamikitra ohatran'izao iny mifamikitra mafy zany iny tsy tananao koa moa zany dia rehefa mifamikitra mafy ilay tanana dia raha mitady latsaka ny andafaka ilay dia stomina hiakatra na mitady ivilalana dia roitina kely stomina kely somary stomina izay adino izy fa tsy hany fa ilay tanana maniny ilay tanana tsy mivotsitra eo mihitsy fa mitambana eo foana fa misy fotoana ilay stomina kely iny tsy mahafinaritra nandray ohatra marary kely izany ny tananao stomina fa tsy fon'Andriamanitra hivotsitra ilay tanana mitantana an'i David dia inona no nataony nanarany indray David ary teto tsy afaka niala ny fitsaran'Andriamanitra mihitsy David noho David marina ianao raha miteny ary tsy malatsina ianao raha mitsara fa tsy afaka niala indray David teto no tsaraina indray hafana no tsaraina nasena ny fidy David rehefa nanota rehefa avy nanisa vahoaka dia tezitra tamin'ny Andriamanitra dia nasena ny fidy izy hoe nisy zavatra anankitelo nasena ny fidiana no fidiana izy amin'ilay toy izy nitianao lasy retsika izay amin'ny tsoratra masina izay ary eto mandrika ianao izy izy dia hitsoka fahavalo atelona any na soge Elia amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo Samuel faharoa 24:13 ary Gad nakany amin'ny Davida dia nanambara izany taminy tanana hoe ho sarofidy taona va ny tianao ho tonga aminao eto amin'ny taninao sa handositra 3 volana eo anao ny fahavalonao ianao fa enjeny sa arety mandinga anaty telona eto amin'ny taninao ary tsy afaka niala David tsy maintsy tonga indray ny fitsarana satria nanota ry hafana tsika olombelona tsika kristianina dia matetika tsy manaiky tsy manaiky ahitsin'Andriamanitra tsy manaiky ry hafana manana an'izay lohantsika izay tsika dia mieritreritra foana hoe tsy aiza kosa Andriamanitra dia zany kosa ve Andriamanitra fa ny an'i Davida teto zavatra tsy hoe natao ny hitan'ny olona fa tany anatin'ny fo fa ny tsaran'Andriamanitra azy satria tia Andriamanitra Davida hoy Davida hoe aleo arety mandringa ianao sisy atelo tsy maintsy mifidiko tsy afaka miteny aza siana aza atao mihitsy Andriamanitra aoko izao ilamina amin'izao fa ifona fotsiny ahako dia amin'ny manaraka tsy amienina tsotra ozy Andriamanitra aka misy olatra asian'Andriamanitra sikatrisy mihitsy le izy mipetraka le olatra mba ho tsaronao fa nisy zavatra nataonao nisy fahotana nataonao dia manitsy anao Andriamanitra satria David manay ko tariana amin'ny lalan'ny fahamarinana. Aleluia. Ry havana
bebe ny kristianina amin'izao fotoan'izao a tsy manaiky ho tarihan'Andriamanitra. Ny zavatra indray misafotofoto eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiainantsika eo. Mahafinaritra foana ny teny anadalany hoe raha tsy nisy an'ireny zavatra ireny ozy izy a, reny korotana teo amin'ny fiainako ireny tsy natsapa-tsaiko na dia nivavaka ary. Tsy fantatro nanomana an'izany Jesosy. Dia nanaiky izy, dia notarihan'Andriamanitra izy, dia tonga izy. Alleluia. Tonga amin'ny lalan'ny fahamarinana. Fa misy olona tsy mety manaiky. Be dia be ny mpanompon'Andriamanitra. Rehefa mieritreritra izay mpanompon'Andriamanitra aho, izany misy olon'Andriamanitra aho, dia mieritreritra fa mety daholo amin'izay izay ataony manomboka eo. Dia tsy manao fahadisoana mihitsy. Izay zavatra teneniny dia mety ozy ny olona. Bravo foana na inona teneniny. Ny olona koa moa manosika azy amin'izay zavatra izay. Tsy mety manana fandinihan-tena intsony ny olona. Tsy mety manana fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra ny olona. Anefa ny olona maneniny mangetaheta tenin'le Salamo 23 teo. Samy manorina an'io daholo angely afany. Jehovah fanikana tsara zava-boahona mampandra amin'ny ameto izy mitsangetaheta amin'izany. Izany angely tadiavina eto amin'ity tany ity raha manamalala. Ampandrio amin'ny amaitso na Jehovah. Fenohy kapokako Jehovah. Fa rehefa tonga eo amin'io mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana anany, aza tarihana Jehovah. Avelo ihanyany izao hoe. Davida tarihavana malala. Tsy lasy ny kondisiony anazy. Ary Paoly apôstôly dia nilaza. Any amin'ny Timoty faharoa toko faha-efatra. Aintsika tsara ny tenan'Andriamanitra izany. Timoty faharoa toko faha-efatra angety jerentsika. Inona hono ny tehirizina ho an'ny Paoly? Inona ny tehirizina ho an'ny Paoly ry havana? Satroboninahitry ny fahamarinana. Alleluia. Satroboninahitry ny fahamarinana. Timoty faharoa toko faha-efatra andiny fahavalo. Hatro izao ozy izy dia tehirizina ho azy satroboninahitry ny fahamarinana izay omeny tompo ampitsara marina. Ho ay amin'izay andro izay. Ary tsy ho ay ihany ho an'izay rehetra tia ny fisehony koa. Alleluia. Satroboninahitry n'inona? Ny fahamarinana. Io a, indraindray misy miteny fotsiny, mitehirizina ho azy satroboninahitry ny fiainana eny. Tsy teneny tsara ny tenin'Andriamanitra e. Aza ho vaina. Satroboninahitry ny fahamarinana no miandry ny olona anankiray. Ry havana malala, manaiky ho tarihan'Andriamanitra amin'ny fahamarinana. Fa tsy satroboninahitra fotsiny amin'izao, na hoe satroboninahitra ny fiainana dia amboamboarina fotsiny izy tehirizina ho azy satroboninahitra ny fiainana. Fa tsy indrina tsara ny teny. Alleluia. Matoy io ny soratana dia izay ny voasoratra. Ohatran'ny zoky Marie Joanne hoe vavaky ny maro ny mahatakadavitra e, vavaky ny maro ny vavaky ny maro ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Anareo zavatra miova kely ohatr'izany dia efa manova ny sain'ny olona nge. Fantatry ny olona koa ny satroboninahitra ny fiainana e. Dia tenenina fotsiny ihany le izy. Fa satroboninahitry ny fahamarinana atao tena sora-bavety mihitsy. No tehirizina ho an'ny olona izay hoy ny tenan'Andriamanitra hoe manaiky an'i Jesosy ho mpitsara marina. Alleluia. Mpitsara marina. Omeny ny tompo mpitsara marina. Andriamanitra dia sady mitarika amin'ny fahamarinana no mpitsara marina. Ary io tsy azo hidovirana io. Na inona tenenin'ny olona na inona tenenin'ny olona. Mpitsara marina. Alleluia. Ry havana malala. Andriamanitra tena tia anao. Andriamanitra tena tia antsika. Hoy ny tenan'Andriamanitra amin'ny Jeremia, amaranako anazy. Jeremia toko faha 13 andiny faha 9. Jeremia 23:29.
tiako tsy pianao mihitsy teny io raha mba mety tsy feo amin'ny baibolinao io hoy tena andriamanitra tsy tahaka ny afo va ny teniko i Jehova ary tsy tahaka ny kanota mahatorotoro ny vatolampy fa kanota mahatorotoro vatolampy zany ny tenin'andriamanitra zany ny tenin'andriamanitra ny avana raha tsy mahatorotoro anao raha tsy mahatorotoro ny fahotanao mahatorotoro ny tenin'andriamanitra dia afo tahaka ny afo hoy ny tenin'andriamanitra tahaka ny kanota mahatorotoro vatolampy ravana malala raha tsy renao fa zany ny fetraka ny tenin'andriamanitra ao amin'ny fiainanao dia mieritrerety ianao dia mio tsara aloha jereo tsara aloha ny mpitoroteny arahanao fa sao dia zavatra hafa nitoriana fa maninona tsy mety torotoro mihitsy ny fahotany nefa be deaibe ny mpitoroteny satria ny olona mandray ny tenin'andriamanitra maninona le manafosafo tsy manaiko tsara eny ny tenin'andriamanitra ny olona dia osy ny olona hoe aza mitsaratsara zay foana ny zavatra hitanay eny amin'ny Facebook eny rehefa misy olona mitoro fahamarinana amin'ny teny zavatra marina dia aza mitsara fa mbolo tsara eny na ianao manana ny ao-pony olona iny aza mitsaratsara mihitsy nareo sao vavakireto mitsaratsara ny ao-pony fantatr'andriamanitra ohatr'izao dia apa ny tenin'andriamanitra dia mpitsara marina manekenao tarihan'andriamanitra amin'ny alalan'ny fahamarinana dia ho hitanao fa ho salamy 7 ny fiainanao salamy 7 fahasaovana sy famindrapo anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao alleloia mitoera ao an-tranon'i Jehova andro lava tianao Jesosy a voninahitra amin'Andriamanitra irery any inona fanampahery antsika izany tenin'Andriamanitra izany androany asika hivavaka dia hiteny alleluia isaorantsika n'Andriamanitra izany tenin'Andriamanitra izay nentiny mampionina teto izay androany alleluia alleluia misaotra mampionitsika tao anatin'izay mba toroteny izay mino fa nampaherentsika rehetrarehetra zany toroteny zany ary dia matoky sy mino fa ampaherentsika dia savita iny tompo misaotra betsaka mampionina dia Andriamanitra manankirepasoavana ane amaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany Jesosy amaly fity alleluia misaotra antsika rehetra koa mankasiraka hatrany an-jareo rehetrarehetra izay mandray anjareo mampahe an-jareo foana ireny alleluia dia misaotra mampionina koa nanolotra ny teny io fa dia marina tokoa fa salamy 7 dia anisan'ny ny toko ao anatin'ny baiboly tena mba mahafinaritra ary tena mba tena hoe mahakasika ny foko ary tena rehefa natojo hafaliana natojo fahoriana na mandalo ady natahin'ny tompo dia mety amiko foana ny salamy 7 ny salamy 7 dia izay mihitsy ny salamy 7 dia manome toky sy milaza amintsika fa na mety na tsy mety ny zavatra lalovana dia mandeha foana io miaraka amin'Andriamanitra alleluia mandeha foana io satria manome toky Andriamanitra ato fa mpiandry tsara isaky ny mahita an'io dia manome toky anahy foana ny salamy 7 fa tena eo am-pelatanana za zany ondry ary za rehefa ondry io dia nenengy ny ondry ryavana tena mandeha araka ny fisainany ohatrany te handeha ary dia ohatrany te handeha ary dia ohatrany ndraindray tsy mahita lalana fa tsy niasa saina ny ondry aiza ny lalana inona no hohanina
aiza nisy otro zany tsy fantatry ny ondry zany fa le mpiandry tsara kosa mahafantatra an'izany. Alleloia. Ary rehefa mamaky an'io salamy 7:20 io dia mandray foana hoe zange Andriamanitra ondry, ianao nge Andriamanitra mpiandry. Ary ninninona zavatra ilaiko dia zavatra tsotra fotsiny ny fantatro, manana mpiandry aho. Raha maninona dia mpiandry ihany no responsable na raha manana mahita mpiandry ondry ianao tsy amela ny ondry no faty eo zany iny hoe matiny anohanana matiny etaeta, fa mieritreritra foana izy inona no ataoko amin'ity ondry ity, aiza nitady rano azy, ahoana amin'ny sakafo ny rapitso, io izy zao matory fohy rapitso tsy maintsy mila rano, aiza ny alehako, ary misy zavatra ataon'ny Davida ihany amin'ny mampiandry ondry an'i Davida no mba tiany ataon'Andriamanitra aminy. Davida dia mpiandry ondry, fantany tsara ny zavatra andrasan'ny ondry aminy, dia tsy nisarasala koa Davida nandray n'Andriamanitra ho mpiandry azy, ary dia Davida tena lamina izy, mandalo ady izy mandalo olana izy mandalo araka ny fahafatesana izy tsy matahotra izy satria tsy zao fantany fa manana mpiandry izy, ary mpiandry io tsy mpiandry tsotsotra fa mpiandry tsara. Ity salamy 7:20 ity ry havana dia mahavariana fa raha ohatra miteny amin'ny any izy dia ny verbe rehetrarehetra ny temps ampiasaina zany amin'ity teny ity dia temps présent, tsy temps futur na temps passé fa temps présent. Raha mamaky an'itsika dia zao le izy, Jehova no mpiandry ahy, tsy hoe Jehova no niandry ahy na Jehova no ho mpiandry ahy, fa Jehova no mpiandry ahy, zany hoe zao tsika miteny zao. Mampandry amin'ny aimaitso izy, androandry zany mitondra amoron-dranompiratsasatra izy, androandry zany amin'izao fotoana iainantsika zao zany, tsy amin'ny herinandro, tsy amin'ny tapabolana, fa miaina amin'ny androandry. Alleloia. Miaina amin'ny temps présent tsika androany, mamaky amin'ny taona salamy 7:20 mamelombelona, tsy niteny izy hamelombelona ny fananao, mamelombelona, ary tsy hoe namelombelona izy dia efa tsy otsony, fa mamelombelona izy amin'izao tsika miteny zao, ary amin'izao tsika miteny zao dia mitarika izy. Alleloia. Ary dia miteny izy na dia mandeha na dia androany aza mandeha mamaky ny araka ny lohasary fifatesana dia za tsy atahotra. Alleloia. Satria ny tsorakazonao no amiko. Alleloia. Ianao no amiko, ny tsorakazonao sy ny tenao mahafatahotra, mamelatra latabatra, manositra diloilo, androany daholo zany, amin'izao daholo zany. Ary vokatry ny androany, Jehova no mpiandry tsy hananjava-mahory zao ianao tsy mananjava-mahory, fa naroviana no ny fiandrasan'ny Jehovanao androany, manomana ny mandrakizay anao Jehova, manomana ny rapitsonao Jehova, tsy hananjava-mahory ianao. Ny olona tsy mananjava-mahory zany sambatra no miliardera zany ry havana malala. Ny atao hoe tsy mananjava-mahory dia tsy olona mpanan-karemby tsy misy ohatr' izany. Ny atao hoe tsy mananjava-mahory dia zao, misy olona zay miliardera mpanan-karemby efa narary, ary ny aretin'io aretina sarotra be mihitsy. Tamin'izany mbola tsy nisy mpangalatra taova, amin'izao mantsy any Inde ohatr'izany dia efa azosoana daholo na ny fo na ny vavony na ny avokavo. Aiza ary zao reny fo reny, tsy mandehandeha foana reny olona mividy taova reny mangalatra taova, dia rehefa manambola zany
na ny fonao ary fijanona dia velona ianao fa tamin'izany mbola tsy nisy azo natao ka narary mafy ty lehilahy ty dia nitady sokajin-dra tsy tadidiko le sokajin-dra fa le sokajin-dra io a sokajina rà tena sarotra hita be mihitsy inona zao raha nabavitody raha nabavitody ma tsy dokotera eto amintsika eto inona zao raha nabavitody ny tena sokajin-dra tena hoe mahalana indrindra tena rara indrindra vo hita be plus ve sa inona tsy fantatro inona sokajin-dra anareo zao io ranga io manan-karembe tsisy tsy voavidiny orinasa be dia be fa narary mafy nitady olona amin'izay nitady tena nitady aizany misy an'ity raha ty nanao annonce tamin'ny gazety nitady olona omena volatra izay tsisy nanome zany hoe olona io zany mpanan-karena fa nanan-java-mahory ny olona tsy manan-java-mahory a tsy voatery olona mpanan-karembe fa ny olona tsy manan-java-mahory a dia tsisy mahory anazy zay zavatra ilainy dia tonga amin'ny fotoanany eo aminy alleloia ohatra zany ianao io zao tsy miliardera fa izy ianao hoe Jehova avy ty ny faran'ny volana izay menankariny evy ty tsy niasa mbola tsy nahita asa ny vadiko Jehova nizaitrako ato tsy mandeha tsy haiko na mety mpanjaitra ianao raha nabavy na mpanao inona dia izy ianao aizan'ny hofatrano dia amin'ny faran'ny volana tsy ho takatry ny sainao ahita hofatrano ianao io mahory ianao tsy manan-java-mahory ianao miaraka amin'ny Jehova na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana ahitanao ny hofatrano tsy ho fantatrao zany fa ny hofatranonao voaloha alleloia misy fitaovana ilainareo menakavy aizana ahitana zany jerena ny vidiny lafo dia lafo aza mijeren'le vidiny lafo fa tsy oreno fotsiny tsy oreno io zany ilainao io azonao io zany amin'ny fomba zay tsy ho takatry ny saina amin'ny fomba zay tsy ho takatry ny saina mbola verika any le tantarany tantaraiko anareo nisy an'ilay lehilahy mpivavaka mitazona fitezana zazakamboty be dia be mihitsy efa kaiky farafaran'ny volana dia tsy nisy sakafo tsony ny ankizy dia niasa saina natao amin'ny mipevitra raha hoe inona natao sakafon'reto ankizy reto dia hoy le rahalahy mpandroana ndao hivavaka fotsiny tsika minoa fa tsy oriny zany tsika minoa fa ahita sakafo an'ireo ankizy ireo tsika jerena ny alina rapitso efa tsisy sakafo hoan'ny ankizy tsony tsisy tsony rapitso lany ny vatsy rehetrarehetra fa ny aina ny salamy fahatelo amby roapolo reto le Jehova mpiara tsy hanan-java-mahory aho nivavaka fotsiny izy raha io ianao efa niteny fa ianao mpiandry anay reo ankizy ireo tsy manako hoanina fa zao zay matoky ianao alleloia lasa izy natory vita ny vavaka maraina fomba ny isy nadodona tao mbahavady ode ahoana zay tsy diso atonareo taotra manana ankizy be deaibe taizana manana olona be deaibe dia hoe ie ka zao re tompoko reto mofo misy mofo be deaibe amin'ny sarety tamin'izany efa andro efelabe ka reo mofo be deaibe amin'ny sarety ireo dia mofo tokony ao andapa hohanina ao andapa fa nahery loatra ny afo ny mpanjaka tsy tian'le mofo somary dore reny fa ny azy le fotsifotsy tsara masaka tsara tsy teny ny mpanjaka reto nefa tsy hita hoe ho arinaiza fa dia sao dia mba raisina reto mofo amin'ny sarety alleloia abe moin ozy izy tojo ny manana sokajin-dra tena rara be mihitsy eny mba tsy hanana an'izany tsika na tsy haiko ny sokajin-drako na firy iny sotra tojo nandondona ny olona reo misy mofo amin'ny sarety mba raisy satria fa mofo taizy reto ozy izy tao andapy reo izy izy tokony hohanina ao andapa fa nahery loatra ny afo diso ny mpahandro dia somary masaka loatra amin'ny mofo dia tsy tiany mpanjaka ary tsy maintsy esorina farak'izay ingana sao mana simba ao amin'ny lapo ampidiro izy izy fa tiana mihitsy amin'ny mofo masaka tsara alleloia tiana mihitsy amin'ny mofo tena somary le maimay kely le somary dore tsara reny alleloia tanao le avana Andriamanitra atonga anao tsy hanan-java-mahory Andriamanitra
any ambadimbadika any misy olona ho maherihery kokoa ny afo dia misy mofo tsy tian'ny olona andry ho aterina ho anao fa aza matahotra ianao amin'ny ora ilainao an'izany amin'ny andro ilainao an'izany amin'ny fotoana ilanao an'izany dia tonga eo aminao zany tonga eo aminao zany mino an'izany hoe ianao anankiray any nge mpiandry antsika sy ianao Jehovah no mpiandry ahy tsy hanan-java mahory ahy halleloia ary Jehovah rehefa Jehovah no mpiandry antsika dia mihoatra noho izay eritreretintsika i Davidy io avana rehefa niandro ny ondriny nampianarin'i Jehovah amin'ny fialasana ondry izy nandinika ny hitantanan'Andriamanitra amin'ny fiainany Davidy dia nahita lesoka be dia be amin'ny fomba fitantanan'ny ondriny aike tena tsy mahay miandro ondry any aho izy Davidy raha mahita ny fiandrasan'Andriamanitra ny tenako halleloia Ezekiel izy jery ten'Andriamanitra ohatran'ny ao n'Andriamanitra rehefa miandry azy ianao Ezekiel 4:3-10 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ho aminao mihitsy zany teny zany raha Tanira Maria Charline tena tsofoka raha mihitsy ianao tsy hanan-java mahory ianao amin'ny andro rehetra iainao halleloia Ezekiel 4:3-10 zao no lazain'i Jehovah tompo amin'ny anaran'i Jesosy indro iza eny izany ihany ondriko sy andinidinika azy toy ny fandinidinika mpiandro ny ondriny amin'izay andro atratraran'ny ondriny izay efa nela dia toy izany ny andinidiniako ny ondriko sy aminjeko azy avy ao amin'izay efa nielezany tamin'ny andro nandrahoana sy maisopito ary hoentiko mivoaka ao any amin'ny firenena izy ka angoniko avy any amin'ny tany samihafa dia hoentiko any amin'ny tany sy andrasako ny tendrombohitry ny Israely eny andohasandrika eny amin'ny tany izay tsara honenana rehetra eran'ny tany eny amin'ny tany tsara fiandrasana no andrasako azy ary ny tendrombohitra avy ny Israely no tany andrasana azy ao no andriny amin'ny tany tsara ampahandray amin'ny ay maitso izy io le ary amin'ny Psalm 4:7 ary eny amin'ny fiandrasana tsara ahitra halleloia ianao tsara rehefa misy an'le tsara ahitra io misy hoe ray kely dia le amban'ireo hoe matavy io ahitra io misy mahisy matavy tena misy mahisy matavy mihitsy fa Andriamanitra manome ny ahitra matavy eny amin'ny fiandrasana tsara ahitra no hinanany ary ny tendrombohitry ny Israely izany andro ny ondriko ary izany ampandray azy ho Jehovah ny vero ho tediaviko ny voaroka ho ampodiko ny malemo ho atanjahako ny foraka ho amaharako ny matavy sy ny matanjaka kosa ho ariniako ka andrasako amin'ny fitsarana Jehovah mpiandray tsy hanan-java-mahory mampandray amin'ny ay maitso izy mitory any amin'ny rano complet be eo raha manao lavazina tomobily tsika eny amin'ny station service eny dia misy option maromaro manomboka amin'ny 3 € angamba izay dia hoe le rouleau fotsiny dia sasana fotsiny ny janty ny pneu dia miakatra 5 € izy rouleau dia janty dia karcher raha tianao tongatra any amin'ile mangirangirana be mihitsy tomobile anao dia tapakatra 14 € angamba izay na 15 € na 12 € tsy tadidiko saika tapaka marzio efa miverina saika tapaka efa miverina Andriamanitra na efa mitondra antsika dia mitondra antsika amin'ny fomba complet be sy mety ataon'Andriamanitra mihoatra noho izay nieritreretinao dia ho ataon'Andriamanitra nony ianao omeny anao ahitra matavy mangetahety ianao tonga dia eo amoron-drano fialan-tsasatra tsisy manabatabanao misy sotro aratana eo amoron-drano fialan-tsasatra zany dia zao tatsika rehefa le any amin'le savanina afrikanina reny misy an'le troupeau-ana omby ohatrany dia misotro zany hoe dia ay feno voay eo feno mambo tonga dia misotro taitaina sady misotro hitanareo reny tsy reny ny amoron-drano fialan-tsasatra ny atao eo amoron-drano fialan-tsasatra zany dia io rano io anao io
alleloia misotro amin'io ianao tsisy manabatabanao ary tsy avelan'andriamanitra isanabatabanao alleloia mitondra eo amorony rano fialatsasatra izy misotro ampila amin'ny minana misotro ampiadanana petebengery avana ny olona am'izao fotoana izao hitanareo a igideona ninona tratran'izany mihinana ny namboleny miafina mihinana ihany velivary dia miafina mihinana sao dia tratran'ny midianina fa ny ondrin'andriamanitra entiny eo amoron-drano fialatsasatra misotro tsisy manabatabanao eo misotro tena tsofoky rano na rehetrarehetra alleloia zay rehetra mihaino eto androany tena tsofoky rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabata ianareo tena ho tonga aminareo zany mihinana misotro eo amoron-drano fialatsasatra mihinana ianao tsisy manabatabanao dia mahazo domana tompoko mihinana ny fahasoavan'andriamanitra tompoko tsisy anabatabanao ane alleloia ary araka ny teny tamin'ny hoe complet be mihitsy ny an'andriamanitra tsy ampy an'andriamanitra zany mikarakara ny ara-nofonao zany ary za mitenanao androany fa tsy tahian'andriamanitra ny anaranao raha ny vola fotsiny miditra aminao tonga dia vola dia zay tiany dia miditra ny vola fa ny ara-panahy vida tsy fitahian'andriamanitra zany fa ny an'andriamanitra mampandray amin'ny aimaitso izy sady mandry eo ianao mihinana aimaitso tondra amoron-drano fialatsasatra izy sady miala sasatra eo ianao no misotro ary tsy vitan'izany mahamelombelona ny fanahiko izy ny ara-panahy tsy adin'andriamanitra zany velombelona ny fanahy tsara ry havana ny mpiandry tsara tena zany tena hoe mpiandry tsara ry havana zay mety ataony tsy baikona fa zay rehetra mety dia ataony za miteny anao mampiairanao androany fa zay rehetra mety eo amin'ny fitianao ataon'andriamanitra aza matahotra zay rehetra azony atao dia ho atao andriamanitra tsy mba baikotsika zany hoe za andriamanitra mba ataovy an'izao moa fitondranay dia asivo an'izao koa fantany mety amboko isanao fantany aza mba matahotra zany manana an'andriamanitra aza miahiahy zany miaraka amin'io andriamanitra io fa andriamanitra mahafantatra ny tokony ataony io tsy misy feo tsy misy feo ve ary tena mahafinaritra le teny manaraky ty hoe mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana izy betsaka ny lalana azo ale betsaka ny lalana azo ale ny lehilahy manatsaina dia mahita ny lalana rehetra fa ny lehilahy endry mahita ny lalana ray marina alleluia andriamanitra raha mitondra anao a tahiny ianao ombany ianao alleluia fa zao manana tanjona koa andriamanitra manana tanjona amin'ny fiainako sy fiainanao andriamanitra tsy ahitra tsy tsika hoe atavy tsy le mihinana ahatra tsy ino ny tanjon'andriamanitra dingana daholo reny rehefa miara-mandeha amin'andriamanitra ianao ka tahin'ny tompo dia aza mieritreritra ianao fa io ny tanjona hoe izay zany ny faravitan'andriamanitra dingana ary tsy mahagaga zany olona mivavaka ka tahin'andriamanitra zany mihinana ahy maitso tsy mahagagatsika zany tsara larado tena tahin'ny tompo be mihitsy alleloia fa tsy vahagagany zany lalana lalovantsika zany ianao ingery havana ianao mivavaka ingery havana tsy tokony ho fatiantoka ianao inge olona tokony ho tahin'ny tompo tena tokony ho tahin'ny tompo tamin'ny sabata taotsika rehefa nisy toiteny tamin'ny herinandro hoe fiaran'ny fanekena dia nisy olona tokoa hoe tena nitsofina rano raha misy ilay etolona zany mivavaka ihany fa tsy mety mihinana ahy maitso tsara mihitsy ary tsy mety misotro eo amoron'ny rano fialatsasatra mihitsy amin'ny sabata indray ampatsivo amin'ny zao zoma alina
dia miditra anaty commencement miaraka aminay ianao a dia vita ny fiderahantsika ny arivo dia ho tsofina rano ianao. Alleloia. Fa dingana lalovantsika ny tahin'ny tompo rehefa mivavaka tsika, fa tsy ny tanjon'Andriamanitra. Tsy hoe fo marain'Andriamanitra dia anao izay hitahinanao, izay ny tanjony. Fa ny tanjon'Andriamanitra hitarika anao any amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany. Misy lalana be dia be azo hitondran'ny mpiandro-ondry ny ondry. Fa ity mpiandro resahany ety miavaka, mpiandro tsara, izany hoe hitondra antsika any amin'ny lalana tsara. Alleluia. Te hitantana anao any amin'ny lalan'ny fahamarinana Andriamanitra ry havana. Tsy ampy an'Andriamanitra ny hita amin'ny fiainanao izany fotsiny hoe apety ny ara-bolanao sy ny ara-pitahinao sy ny sisa fotsiny. Fa te hitarika anao Andriamanitra. Dia te hitarika anao any amin'ny lalany izy. Andriamanitra dia marina. Ary Andriamanitra dia nanangana fahamarinana. Ary Andriamanitra dia hitanao hoe tenin'Andriamanitra teo amin'ny Ezekiel teo hoe angoniko izy. Satria maninona ny angonina? Misy nandeha tany amin'ny lalana tsy izy. Ary olona nandeha tany amin'ny lalana tsy izy ireo mivavaka daholo, ondry daholo. Misy fotoana moa tsika efa somary milamindamina moa zao izay mivady fa tsy dia miteny firy intsony, fa matetika tsika dia misy miteny foana hoe manenjika amin'ny tsara. Dia anao mangingina kely ihany aloha, fa ny fatafitohinan'ny olona koa ezahana ena ihany. Fa zao ry havana, tena misy ny atao hoe mivavaka dia misy ny atao hoe mivavaka. Misy ny atao hoe mivavaka dia misy ny atao hoe mivavaka. Ary ny tena problème, Andriamanitra nanangana fahamarinana. Fa izy ny olona rehefa mivavaka fotsiny dia izay, rehefa mikipy fotsiny dia manandra-tanana, dia mitomany, dia mahay mandohalika, dia izay. Hoy izany ohatra hoe ho angoniko any amin'izay toerana ny elezany. Izany hoe olona mpivavaka daholo, ondry daholo fa tsisy osy ihany. Rehefa volansika tany amin'ny Ezekiel teo dia Ezekiel moa izy teo, Ezekiel 4:30 teo no ny ten'Andriamanitra hoe dia toy izao ny andinidiniako ny sy amonjeko azy avy amin'ny tany rehetra izay nielezany tamin'ny andro mandrahona sy mahazipito. Ondry daholo rehefa tsisy osy akory, mivavaka daholo izany ireo. Fa misy mivavaka mandeha amin'ny lalana tsy izy. Toy izay Andriamanitra hoe avy daholo ety, alleloia. Aoetiko any amin'ny lalana iray marina ianareo. Be dia be ny olona. Tena hoe tena mandeha lalana be dia be mihitsy amin'ny andramana daholo rehefa hivavaka. Lalana iray marina ny hitanao dia tafita ny fiainanao. Tsy ny fandraisanao fampianarana anankizato momba ny Baiboly. Misy rahalahy mpiara-mivavaka aminay izay taloha, mety misy fotoana izy mihaino eto, tadidiny tsara angamba ity teniko ity. Izy io dia tena tia mihitsiny io le hitanareo le manao isaky ny misy ohatra hoe mpitondra fivavahana, pastera, fotom-pinoana, dia andehanany daholo. Misy seminairany asatsy, misy fitoam-bavaka ihany atsy, misy an'izao atsy. Izay mantsy anazy hoe dia ny tena olana indray andro eto aty andafy taty. Dia izy ny antsoinay avy any Madagasikara. Raharahado mivady a! Tena manasa anareo izay hanatrika seminaira fampianarana. Fa tena misy mpanompon'Andriamanitra tena vaovao be indray e. Dia eny ary izy izay. Dia tsy niasa moa izany ny après-midi tamin'izay dia nanao fotoana tamin'izao dia tamin'izany mbola tsisy Zoom fa resaka messenger. Dia efa vory-lanina teo daholo zay zany ety izay mivady ety en ligne zany ny anay manaraka ny fampianarana.
dia inona ozy ry havana nareo le olona mpinompin'Andriamanitra tonga tao amin'izay le pastera te zavatra hafa mihitsy nazavainy teo. Za mitena nareo a vo miteny zavatra hoe masina zany nareo a io baiboly io tena teneniko anareo a fa tsy teny masina zany io, tsy baiboly masina zany io, tsy tenin'Andriamanitra zany io fa ny devoly koa mba miteny eo. Tany misy an'le devoly miteny zany ohatra zao hoe tany amin'ny any amin'ny Matthieu sy Marika sy ny sisa le naka fanahin'i Jesosy dia raha zanak'Andriamanitra tokoa ianao dia io zany tsy hita mampianatra zavatra zay matsy le rahalahy zao aloha za moa zany tena tonga dia ohatrany tsy tato izy misy zavatra maro be zany ampidirin'le rahalahy tao amin'le fampianarana sady zavatra tena hoe tena tsisy tena tsisy mihitsy za moa zany tena to dia miteny teo amin'ny fianarana miteny tamin'le rahalahy hoe tena ho rahalahy hoe tena ohatrinao zany hoe tena mamarina olona any akady mety be mihitsy zavatra nyteneniny teo be dia be mihitsy zany zavatra lazainy teo fanohatra amin'ny zavatra rehetrarehetra hoe io teny io asa mba miantso zany Jesosy zany fa zany Jesosy zany anarina ohatriny hoe anarina be dia be teneniko izy hoe tena aza taritina aza mitarika olona any akady ho ianao sisisy za moa teny tamin'le rahalahy tena mialatsiny aminao fa tsy afaka anaraka ny fampianarana izy fa inona ho any na enonao fampianarana ohatr' zany araka io teny mampionina mihitsy zay rehefa na tsy nanaraka zavatra be dia be zany vo nivo fo zay dia tamin'izao fotikevitra hijoroanay hitarianay anareo zao io no nasoanay io no nanovan'ny fiainanay dia tady zavatra iza-tsoa moa zay pasteur reny tenenindranam-pahavisarilina reny mihitsy misy olona ary mampianatra io fitandremana pasika ho mahavelany amin'ny elo be dia be za zany miteny hoe tsy ny fanarahana fampianarana be dia be ry havana amin'ny mahavonjy fa ny fanarahana le lala-marina anankiray dia ny fanekena hitarian'Andriamanitra sika amin'ny lalan'ny fahamarinana ny anarany. Alleloia. Ambadika teny ilay misy salamo faraika amin'ny telopolo salamo faraika amin'ny telopolo andiny fahatelo fa raha mbatiko sy bateri fiarovana ho ahy ianao ary noho ny anaranao nitondranao sy hitarianao ho ahy. Alleloia. Io ilay fitariana amin'ny fahamarinana io be dia be ho any lalana. Alleloia. Misy lalana anankiray tokana io ny mpiandry tsara ihany no mahita an'io ary io ny atao hoe lalany be amin'ny fahamarinana. Alleloia. Lalambe amin'ny fahamarinana lazainy tena hoe lala masakatry ny ela fa nandalo teo i Abrahama, nandalo teo Isaka, nandalo teo Jakoba, nandalo teo Josefa, nandalo teo Efraima, nandalo teo ry Manasea, nandalo teo ry Solomona, nandalo teo ry Davida, nandalo teo lala masakatry ny ela io lalana zay lalovantsika nandalo teo Jesosy, nandalo teo Petera, nandalo teo John, nandalo teo ry Paoly, nandalo teo ry izy moa le lagale sadika anarany nandalo teo isika koa eo zao. Alleluia. Eo sika zao ary na iza hiadevitra na iza hitondra fampianarana misy lalana anankiray ry havana io samy afaka ary be dia be zao ny zavatra zay nge mijery betsaka ny zavatra hita hoe tena Jesosy aiza daholo izany zavatra rehetrarehetra zany. Amin'izao nge ry havana ny zavatra mampireo amin'ity filazantsara ity dia eritreretin'ny olona sasany hoe arakaraky ny tadiavana zavatra vaovao ohatr'indreny hoe mijery videotsika toy dia arakaraky ny anaovanao piban'io le titre mihitsy tena film tena ady be mahatsiravina hanina be tena ohatrany hoe mitady zavatra vaovao ny olona. Ilaintsika manana firam-baovao, ilaintsika hoe za zao tsika zao hoe tsy fantatra tsara fa impiry tsika mitory salamo fahatelo amby roapolo tsy fantatra tsara za zao hatramin'ny tariko teny tsy haiko na findimapolo zay mitory salamo fahatelo amby roapolo fa ny zavatra mahafinaritra ady zao mbola tsy niverina mihitsy ny zavatra zay niresadresahako. Misy zavatra hafa foana omeny fanamasina antsika eo
fa tsy hoe andeha amorona zavatra hafa am'izay zany tsika hoe tena salama 23 zany ndao hovaina tanteraka am'izay izy mba alleloia mety izy no tarihan'andriamanitra amin'ny lalan'ny fahamarinana ry havana aza mandeha lalana maro fa zao nge ny problema nge dia zao andriamanitra nge anangona atsika avy any amin'ny tany zay nirezantsika ho le tenin'andriamanitra averikany satria mahafinaritra iny zaho izy toy zao ny andindiniko n'olo sy amin'izay koa aza avy any amin'ny Ezekela 4:30 zao tsika dia toy zany ny andindiniko n'olo sy amin'izay koa azy avy any amin'izay rehetra nielezany tamin'ny andro mandrahona sy mahispito mety mandrahona sy mahispito ny vavaka ina moa ty ny fiainanao toy zany hoe za efa nivavaka be dia be ny olona miteny hoe efa mivavaka foana hatramin'izay fa tena tsy nisy maminy mihitsy eny satria anao ondry nandeha tany amin'ny lalana mahispito sy lalana manjombona alleloia mandrahona sy mahispito ka eo mihitsy nge ny andraisan'andriamanitra atsika eo mihitsy nge ry avana no anangonan'andriamanitra atsika dia hitondrany atsika aiza amin'le lalana ny fahamarinana tokana ihany io tsisy fahamarinana 5 manenina tokana ihany io dia le mpiandro tsara ihany afaka mitondra atsika amin'io zany lalana sy fahamarinana ary fiainana hozy Jesosy tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako zay tsy mandihy an'io lalan'ny fahamarinana io dia tsy makany amin'ny ray na tiatsika zany na tsy tiatsika mety izy no tarihan'andriamanitra any amin'ny lalan'ny fahamarinana hoy ten'andriamanitra hoe eny na dia mamaky ny lohasaloko mavatesana za dia tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko Isaia 7:7 anisan'ny tenin'andriamanitra mahafinaritra Isaia 7:7 Isaia 7:7 andiny faharoa ahoana ny tenin'andriamanitra andiny voatsy faharoa eo amin'ilay tenin'andriamanitra na dia mandeha mamaky ny lohasaloko mavatesana za dia tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko ina mahatonga azy tsy atahotra ny loza nefa le lohasaloko mavatesana ny visin'andriamanitra eo zay fotsiny inona moa ny tsy loza fahalalovatsika inona moa ny problème tsy efa eo amin'ny fiainantsika fa ny tsy atahorantsika dia zao Jehova no amintsika jerona tsara Jehova rehefa amintsika Isaia 7:7 fa ankehitriny Jakoba andiny voalohany izao no lazainy Jehova zay nahary anao sady namorona anao ny Israely aza matahotra ianao efa nanavotra anao efa niantso sanaranao ay ianao zay le hoe anao no amiko alleloia raha mitany rano ianao dia ombanao ary raha mitany olona dia tsy hanavotra anao izy raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy rehatra aminao ny rafo zany hoe betsaka ny zavatra hita eto rano ondy afo fa nisy nakasika anao ve tsy nisy ka satria nahoana satria Jehova no aminao ianao no amiko andalo olana zany ianao andalo aty zany ianao zao fotsiny ny zavatra teny ianao Jehova ianao no amiko dia ndana miditra mety hiditra fitsarana angamby ianao mety hiditra any amin'ny toerana mpitandro misy nitory ianao any amin'ny toerana misy mpitandro filaminana any amin'ny toerana any amin'ny fitsarana tsy fantatro zao fotsiny teninao Jehova Salamo 7:20 ianao no amiko alleloia tsy atahotra fa ianao no amiko alleloia zay rehetra mandalo ady mitenena an'izay andro any Jehova ianao no amiko sy tsy matahotra alleloia ny tsorakazonao sy ny tehinao ireo no mahafatahotra tenin'andriamanitra tsorakazo tenin'andriamanitra zany isika toke omena tehana sy tsorakazo isan'andro tenin'andriamanitra miaritra latabatra eo anoloaniko eo mason'ny fahavariko ianao manositra diviro ny lohako ianao rehefa voahositra ny olona ray hosorana diviro dia zay ny atao hoe olona voahositra izy zay olo voahositra
Zava-dehibe io tenin'ny Davida io a manositra dililony lohako ianao naikapokako feno de feno. Rehefa tonga ny fotoana misy ady teo amin'ny tendrombohitra anankiray teo amin'ny lohasaha anankiray. Eto amin'ny tendrombohitra ray a Filistina. Eto amin'ny tendrombohitra ray a ny Israely. De zao ny zavatra nitranga. Teo a ny Filistina sy ry Goliata. De teto a ny Israely sy ry Saoly. Ny zavatra nitovizandreo reo de samy miaramila reo. Samy nanana fedina, samy voninkiady. Tonga am'izay Davida. Davida ndray tsy miaramila. Fa Davida mpiandrondry. Fa nampiavaka ny Davida teo amin'ireo rehetrarehetra reo na tonga Davida nanam-pontenenina na de tsy miaramila de Davida vao avy vao ositra. De le ositra iny nampiavaka ny Davida teo amin'ireo olona be dehibe reo. Zany hoe teo amin'ny tendrombohitra anankiroa zany, tafika anankiroa zany, misy lehilahy anankiray izay tsy tokony ady. Davida nge jereny Goliata rehefa na tena nampalelo amin'ny Goliata. Ahoana ary ty zandry kely ty de amono zandry kely ndray moa zany ny tenako. Mena volo kely baribaribary maso. Fa any amin'ny elo any zao Goliata tena hatramin'izao mbola miteny. Tsy nampoziko indray iny izy. Fa mena volo kely baribary maso vao ositra. Ny ositra, ny fanosorana diloilo de zavatra ngeza. Tena ngeza. Rehefa amin'ny 31 décembre tsika hanao réveillon. Alléluia. Hanao réveillon aty atokantranonay izay afaka. De manao live tsika amin'ny réveillon ho anareo izay tsy mahalala amin'ny 31 décembre. De rehefa vita amin'ny fampiarahaba tsika de vita ny tsodrano satria de andre tsodrano daholo tsika rehetra mandry tsodrano tsika makivaky ny taona 2024 de zay te araka aminay eto zany vita ny fifampiarabana mialohan'ny anapahana ny live idirantsika amin'ny Zoom ho fiaraha amin'ny sakafo. Satria mikarakara sakafo ny tokantrano any nareo rehetrarehetra zay tsy araka aminay aty, zay de sakafo be mihitsy. Ho tafavory daholo ny mpanao sakafo zay ho avy. Halleluja. De sakafo be mihitsy tsika. Mialohan'izay ifampitsodrano tsika. Ary ao anatin'izay ho anareo zay tonga aty koa de zao ho tsofina rano ianareo. Ametraha tanana ianareo de ho tonga olom-bo ositra ianareo. Ny ositra, ho tena mandry manositra dililony lohako ianao, zava-dehibe io. Anisany zava-dehibe indrindra eo mihitsy io. Satria dililony nosorana io na tonga inona na tonga ny fiainan'ny Davida ho tahaka an'io. Ny kapokako feno de feno. Inona le kapoka? Ny fiainan'ny Davida ny kapoka. Halleluja. Fiainana feno. Fiainana nahafinaritra. Fiainana tena ampy. Fiainana tena tsy nisy banga. Ary tsy nisy afa-tsy fahafenona ny fiainan'ny Davida. Satria maninona? Satria voaositra dililo i Davida. Amen. Eny tokoa. Vokatry le zavatra rehetra teo zany. Vokatry nanekenao andrasan'Andriamanitra. Nampandriny tamin'ny ay maitso eny amin'ny mamorona filatsasatra velombelomony ny fanahy de nanaiky andeha amin'ny lalan'ny fahamarinana. Tsisy ninona natahorana intsony teo ny lohasahariko ny fahafatesana. Teo ny loza isan-karazany. Fa izao ny fehan'ny fiainan'ny Davida any amin'ny Psalamy 23:1. Eny tokoa. Zany hoe rehefa nataoko ny fandiniana. Zany hoe rehefa tena nandinika lalina, nanao jery todika, nataoko moins plus teo amin'ny fiainako. De zao, eny tokoa. Fahasoavana sy famindrapo no manaraka amin'ny andro rehetra iainako. Fahasoavana de famindrapo manaraka ny Davida teny amin'ny andro rehetra iainany. Ka ninona zavatra nataony, ninona zavatra nalehany, de teo ambany fahasoavan'Andriamanitra nanao ny tsy nety izy fa ny famindrapon'Andriamanitra sy niala tamin'ny Davida.
marina fa nisy ny fananarana sy ny famaizana ataon'Andriamanitra fa teo ambadiky rehetrarehetra ny famindrapo. Alleloia. Tsy maninontsika hitsin'Andriamanitra fa ny zava-dehibe mikajy an'le famindrapon'Andriamanitra intsika rehefa. Dia hitoetra hatramin'ny Jehovah andro lava ny hoe mitoetra eto dia zao mipetraka maharitra mety mandeha mivoaka fa miverina eo foana, mandeha mivoaka miverina eo foana, mitoetra hatramin'ny Jehovah andro lava, mody eo hatramin'ny Jehovah andro lava. Hotain'ny tompony antsika menakavy. Mety aiza andeha amin'ny lalan'ny fahamarinana, tsisy antony tsy tokony hitain'Andriamanitra ny fiainako sy ny fiainanao. Mety aiza ianao tena hoe araka le tenin'Andriamanitra teo maranako azy le teniny mpinona teo manao hoe tena hoe raha mandeha amin'ny lalan'ny fahamarinana dia ho tahaka ny Paoly azo satroboninahitry ny fahamarinana. Raha andeha amin'ny lalan'ny daladala ianao dia satroboninahitry ny fahadaladalana mety ho azonao. Araka ny teniko foana hoe niditra tsy ho lany fa tsy mbola nahazo diplôma tamin'ny mihitsy ika na dia iray ary. Andao andeha amin'ny lalan'ny fahamarinana fa ny fahamarinana fa atsika mahazo satroboninahitry ny fahamarinana. Alleloia. Dia hitoetra hatramin'ny Jehovah andro lava isika menakavy. Mahery ianao ho tain'ny tompony itsika rehetrarehetra. Za matoky sy mino fa voarainao zay hafatra izay, ary raha voarainao zay hafatra izay dia manana fifaliana. Mifalia ka tianao Andriamanitra ary tsy hamelanao rery Andriamanitra ary tena hikarakara ombanao Andriamanitra. Tamin'ny sabata 13 mars 2021 fanosorana antsika na azo tsotra azo fanosorana daholo na rehetrarehetra tamin'io mbola ao daholo ny vidéo. Azarina ny vidéo anareo Alleluia. Ho tain'ny tompony antsika ireny misaotra anareo raha hatratramin'ny farany eno. Andeha ataontsika tira mahafinaritra be ty. Jehovah ny mpiandry tsy mba misy atahorako dia ho tain'ny tompony antsika menakavy dia vavatsika ao aina zany ilay zany. Amen. Di
alleloia. raha tsika vavaka zany toriteny zany a ny zavatra angatahana aminao androany dia zavatra tsotra ihany. Teneny hoe tompo andeha amin'ny lalambe an'ny fahamarinana fametezanao hitaritarana. Vao manapa-kevitra fotsiny ianao hoe andeha amin'ny lalan'ny fahamarinana dia le Andriamanitra ny fahamarinana le mpiandry tsara anangona anao avy any amin'izay toerana nisy anao. Mety ny ely teny amin'ny andro manjombona sy mamanala sy maizina ianao. Tsy maninona zany. Andriamanitra afaka amadika io fiainanao io ka ianao dia ho teny an'Andriamanitra aza matsiaro ny taloha aza misaina lasana matsiaro ny taloha. Fa indranao zava-baovao aho. Dia efa lasa ny zavatra taloha dia indro tonga vaovao zany. Maneke andeha amin'ny lalambe an'ny fahamarinana. Fa io lalana nalovana io ry havana hitariana ianareo. Tsy lalana mitondra any amin'ny fampitehana io. Tsy lalana mahaverany amin'ny elo io. Tsy lalana mampitomany amin'ny fiainana io. Tsy lalana mampitanondrika amin'ny olana io. Fa lalana hitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika ry havako malalako. Makany amin'ny tsaratsara kokoa. Ary ho any an-danitra isika fa azadininao zany. Ho any an-danitra isika ry havana azadininao zany. Meteza andeha amin'ny lalambe an'ny fahamarinana. Meteza nompo an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana. Fa Andriamanitra hitondra anao tahaka ny ondry. Dia ny ondriny mahasari-piaro azy ary tsy maintsy tantaniny makany amin'ny lalana marina. Makany amin'ny toerana tokony hahatongavanao. Misaotra Jesosy malalao. Misaotra ny amin'ny fitiavanao. Misaotra ny amin'ny toriteny. Tsy manan-kotenenina intsony izay Jesosy afa-tsy ny misaotra sy mankasitraka anao fa dia lehibe ianao Jehova. Tario reto mpanomponao, tario izay tsirairay avy tsy ala amin'ny lalan'ny fahamarinana. Rakofo ny famindram-ponao isan'andro. Fa indraindray izay ondry mbola tsy mahay mandeha fa ampianaro isan'andro tario amin'ny fahamarinanao Andriamanitra tsy toho. Izay rehetra neny teto androany dia mario amin'ny fanahinao masina. Dia amboleo ao am-pony izany vohy izany. Tsisy anaisitra intsony mandrakizay. Ny devoly sy ny satana tsy ambinina, tsy anakely, tsy anapahefana hitsaingoka ny vozany avafy. Fa ny teny izay navafy teto kosa androany dia manirany amin'ny tany mahavokatra amoa avy zato eny tsy manam-patapirana anatin'ireto olona tsirairay avy ireto. Misaotra Jesosy malalo. Era laza saotra ho anao hatramin'izay dia ho mandrakizay. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao ny firenena ampandrosotsika anabavintsika Lovely ivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo anabavy Lovely anao ny fitenenana. Alleluia. Tainy tompo pastera dia tainy tompo ihany koa isika tsirairay avy izay tonga indray hananatrika an'izao fandarana vavaka fahambelana izao dia hiara hivavaka ary isika. Ry Jehovah Andriamanitra rainay tsara sady masina indrindra izay any an-danitra io. Tsy hainay Jesosy malalany tsy hisaotranao indray satria dia mbola ambany fahasoavanao sy ny tantananao indray izay tsirairay avy reto Jesosy dia tonga amin'izao fandaharana izao dia tantananao ihany koa ty fandaharana ity Jesosy dia totosany teto indray Jesosy ny afatrao tanteraka teto indray Jesosy ny fitoriana ny fifazantsaranao Jesosy dia hisorana ianao manokana izany Jesosy malalo satria dia izany mbola afaka ny dera izay mbola afaka nanome voninahitra ny anaranao beto ihany koa izay tsirairay avy reto Jesosy dia tena namelombelona ny fomam-pananay tokoa Jesosy malalo izany teny mamy avy aminao izay indray lesinay teto izany Jesosy koa dia inoko Jesosy malalo fa tena hoe tafapakalala natao fonay tsirairay avy izay miainy teto izany afatrao izany Jesosy dia mitanteraka aminay izay teny toriana teto Jesosy malalo satria izany teny izany tokoa Jesosy ny tena hoe tena mamy izay tena hoe mahatonga anay Jesosy malalo hitarika anay amin'ny fahamarinana Jesosy malalo dia okafaka ny teny izany hiasa aminay tsirairay avy dia ankehitriny izay Jesosy malala dia hitondra bavaka amin'ny firenenay Jesosy tsy miafina aminao Jesosy malala izany firenena malalana izany ary raha mbola hoe eto amin'izao vavaka fiambenana izao izay Jesosy hiambina dia tsy maintsy hoentina eto anatrianao Jesosy malalo izany firenena malalana izany satria dia mila ny fanasitrananao izany firenena izany Jesosy malalo satria ny tenao dia efa milaza taminay hoe mifampivavaha ianareo dia mba ho sitrana dia sitrano Jesosy sy sitrano izany firenena malalana izany Jesosy satria tena hoe
betsaka tokoa jesosy ny zavatra mahory ny anjaty amin'izany firenena malalana izany jesosy ao tsy fandripahalemana jesosy malalo ao ihany koa jesosy malalo ny von'ny olona maro isan-karazany izay rehetra seroa jesosy dia betsaka jesosy tsy malala tsy malatsiny izay tena hoe miara-miaina amin'izany fahoriana zany jesosy dia tsy mijovy manokana ka sy olo fanahy masonao manokana jesosy izany firenena izany fa tena hoe mahahoniana loatra jesosy malalo dia tena mihitsy matoka jesosy fa hotarianao amin'ny lalany fahamarinanao araka izany teny izay renesinay teo izany jesosy amin'ny firenena malalana izany tianao ne jesosy izany firenena malalana izany tianao jesosy malala tena inoko fa hiasa amin'izany vahoaka malagasy maminay izany ianao jesosy malala mba halova azy jesosy mba hitodika aminao izy ireo tsareray avy jesosy malalo mba anaraka amin'izany lala fahamarinanao izany tahaka ny nataon'ny davida jesosy malalo dia mba hifoan'ny toromasony izy ireo jesosy ho tsapany fa tsy hananjava-mahory tokoa izy jesosy miaraka aminao na dia hoe izy tafio-drivotra tahaka ny ahoana na dia hoe misy loza tahaka ny ahoana mitady hamotika amin'ny fiainany jesosy malalo fa ho tsapan'izany vahoaka malagasy maminay izany jesosy fa ny famindram-ponao sy ny fahasoavanao tokoa jesosy no anaraka azy araka ny teninao amenao ilay tsirairay avy an'izany teninao izany dia aoka hiasa amin'ilay tsirairay avy fanamasinao jesosy tanteraka izany teny izany amin'ilay tsirairay avy mba azahoanay an'ilay satroboninahitra ny fahamarinanao jesosy malalo dia tsy matoky jesosy fa izay tsirairay avy rehetra teto izay tonga nanatrika teto dia tsarenao diso anjara amin'izany teny mamy avy aminao izany dia voninahitra anao rery any jesosy atratalongindra ka mandrakizay alleloia amen. Alleloia, mankasitraka indrindra rana bavilavolitsika taminaty vavaka firenena mamy dia mamy mahafinaritra be dia mamy fotoanantsika indray rapitso tapitreto fandarantsika raha mbola sika amin'ny ranandra jesosy dia onetrorentsika rapitso amin'ny sivy sasany alina tsy misy aloha mivavaka maraina ny antony dia zao afarina kirantsika any mantsy zay tsy misy tsony aloha hatreto ny vavaka maraina izay atao mampionina satria dia misy araky nitantsika amin'ny page vaovao izay sokafana io dia tena misy zavatra maro izay ataony nareo mahita fa mba mitsidianareo amin'ny page fa misy zavatra maro izay efa ataony mampionina ary eo mpanomanana ihany koa antsika mavaka izy fa eo mpanomanana fampianarana hitory teny amina olona 250 hatramin'ny 500 hiangona amina toerana ray avy amin'ny lafivalony nosy any Madagasikara mampionina tsy ho ela dia tena hoe adidingeza be zany hanomana an'izany zavatra zany tsy mora dia tsy misy fotoana aloha izy zao anaovana vavaka maraina fa hiatrika an'izay zavatra rehetrarehetra zay asan'Andriamanitra ngeza be zay ho atao zay tsy mora olona 250 zany no hanomananao fampianarana sy toriteny ngeza be zany antsika mavaka izy fa ngeza zany adidy zany dia tena tsisy no vavaka ho an'ny vavaka maraina anaty page tsika andramoka izy ao akiradio ao tsika ny maheno ny karazana vavaka maraina sy ny sisa dia mahereza daholo sa mita iny tompo mahereza raha pisy indray miona lavalava ny fandarantsika anao mpomina fa lavalava tsy naneny anao fa afaka nampirenao akiradio point radio 12345.com akiradio point radio 12345.com no afahanao mihaino nionjapeo akiradio mandeha andro manalina misy hotensaky ny adiny telo amin'ny ray efatra ny fito amin'ny folo maraina rapitso amin'ny folo maraina averinao zao fandara zao amin'ny ray efatra ny fito ariva misy toriteny hafa foana sa mita iny tompo mahereza daholo alleluia amen.